Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Eo mbavaka sy ataoko voninahitra ny ao anao Andriamanitra raha izanakary fanamasina tsara ary mpanao tsara ilay eritreretrako mandrakizay mitsaoka sy mivonahitra anao zahay tratra izao amaraim-baovao izao amity alatsinainy 20 volana janoary 2024 ity. Natokony natoy izao anay Tompo ary mbola sokatra ny masonay amin'ity maraina ity dia ianao no namindry fo namela heloka ary ihany koa mijery anay amindry fo sy maso ampitiavanao. Mankalaza anao sy mitsakanao za mivonahitra anao ary dia metraka feno ampelantananao Jesosy ity andro ity mba ambanin'ny fahefanao sy ny fitantananao. Talao sy miangavinao indrindra Tompo araka nabe ny famindramponao diovy amin'ny ranao sarobidy ary dia alefananao masina ny asa mahery tena anatinay tsirairay avy andrenisanay ny feonao. Dia miteny araka ny fombanao Jesosy fa vonikeno izay mpanomponao amenaranao Jesosy Tompo no azony manisy mangataka izany mavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy ry havana atrarantsika indray ady andro ity afahantsika mivonahitra ilay Andriamanitra fiandohana ary koa fiafarantsika rehetra. Ny tenin'Andriamanitra izay ifitorontsika dia araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 12. Matio toko 12 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 50. Mathieu 12:46-50. Amenaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy indreo ny reniny mba amin'ny rahalahy nijanona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao nijanona ato alantrano mitady hiteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe iza moa ny reniko ary iza ny rahalahiko. Ary naninditra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no anao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Amen. Miantso antsika ny Tompo ahafantatra hoe iza moa no tena fianakavian'i Jesosy. Tonga reto reniny teraka sy ny rahalahin'ny Tompo reto nizaha azy ary raha nizaha azy izy dia tsy hoe te handre ny feoany fa arakaraka ny ao an-tsain-jareo dia ny hoe so misy olana ity rahalahy ity zanako ity fa ohatra ny misy zavatra tsy mandeha loatra araka ny tokony izy ny zavatra lazainy na ataony fa aleo iresahana izy. Ary nanandro sarotra azy ireo ny nandrea sy nahita ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy. Dia namaly ny Tompo iza marina moa ny tena fianakaviana. Ny tena fianakavian'i Jesosy dia tsy ny ankonana izay nisy azy sy nahalehibe azy fa ny tena fianakavian'i Jesosy dia ny olona izay manao ny sitrapon'ny rainy izay ny an-danitra. Anio isika ry havana andeha andinika manahoana ny fanaovantsika ny sitrapon'ny ray. Tokony ho tsarotsika fa ity andala soratra masina vao soratra eo amin'ny Matio toko 12:20 ka hatramin'ny 50 ity dia manokatra ny fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny toko 17 dia manambara tokoa ny fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra ary manambara ny amin'ny vokatry ny fitoriana ny filazantsara sy ny toe-panahy izay misy ety an-tany. Voalohany dia ampianaran'i Jesosy ao anatin'izany ny amin'ny ankabeazan'ireo fanoharan'ireo zany fa mbola isy hatrany ny tsara sy ny ratsy mandritra ny fotoana ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'ny lanitra izay hita maso.
Zany hoe na dia tonga dia ambony tany zany fanjakan'ny lanitra dia mbola misy olona foana manao ny ratsy ary misaotra ny tompony koa fa misy ny olona izay manao ny tsara. Ary anatin'izany dia milaza fa misy olona milaza fa mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy nefa dia mihatsara velantsisy satria mbola mitsikombakomba, miray tsikombakomba amin'ny ratsy, mitoetra araka ny an'izao tontolo izao izay mitondra fiemorana. Zany hoe ireo olona izay mbola manao ny sitrapon'ny ratsy, sitrapon'ny devoly ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra dia mitarika ny olona handeha ho amin'ny fiemorana, mampihemotra ny olona izany. Dia misaotra ny tompo satria efa misy tokoa anatin'ny fanjakan'ny lanitra na izany aza fahatokiana, toe-panaraka an'Andriamanitra izay mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Isika izao rehefa andeha ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra ankehitriny, izay tany masontsika amin'ny alalan'ny fiangonana izay miorina. Ary fiangonana izay miorina resahana dia tsy ny vatantrano akory fa ny fiangonantsika tahaka izao. Ao anatin'izao fanjakan'ny lanitra izao dia voizina ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanam-po sy ireo toetran'Andriamanitra rehetra. Ary ao anatin'izany dia miaintsika ao anatin'ilay santatry ny fianjakan'Andriamanitra rahatrizay any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany aza mbola eo tokoa ny toetra ratsy izay mbola mifanimotra amin'ny fiainan'izao tontolo izao ka mahatonga fiemorana. Mila tsika miroso tanteraka ao amin'ny toetran'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fitiavany, ny fifaliana izay omeny ary ny fiainantsika sahady ny fanjakan'Andriamanitra ty an-tany. Ny zavatra tokony tsapa-maso dia izao hoe ny ratsy fanahy dia haringana amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Ary izay rehetra kosa marina, izany hoe ny manao ny sitrapon'Andriamanitra dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'Andriamanitra rainy. Dia izao rehefa nandehantsika hitoetra amin'ny ilay famirapiratany fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga ny olona hanatona sy hibebaka. Fa raha makaraka an'izany dia izao ireo fanoharana nataon'i Jesosy ireo dia manaitra ny tena mpianatry ny tompo tokoa. Ny tena mpianatry ny tompo dia ny olona izay manara-dia azy, mihaino ny feony, mankatozy lazainy ary misarika ny saintsika izy amin'izao teny izay entiny amintsika izao. Ny zavatra ny fomba anaovana ny amin'izany dia fanoloran-tena tanteraka ho an'i Jesosy. Ny zavatra tokony tsapa-maso dia izao, tafiditra ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra hita maso ny herin'ny ratsy. Ary dia mila manohitra isika sy mandresy ny fitaomana ataon'ilay satana, ataon'ilay devoly. Ny zavatra izay antsony tompo antsika ahafahantsika manohitra izany dia izao fanoloran-tena tanteraka. Ary inona moa ny fanoloran-tena tanteraka ho an'i Jesosy sy ny fiainana voatokana ho azy? Ny fanoloran-tena tanteraka ho an'i Jesosy dia izao ny fahafoizana ny fiainan'izao tontolo izao, ny fandresena ny fiainan'izao tontolo izao, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Fahatelo nakaraka an'izany dia izao ireo fanoharana rehetra izay entin'ny tompo amin'ny Matthieu 7:10 ireo dia tantara izay tsoahana avy amin'ny fiainana andavanandro, hanazavana ny fahamarinana ara-panahy izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra tena mampiavaka azy ireo dia izao ny fanehoana ny fahamarinana amin'ny olona ara-panahy sy ny fanafenana amin'ny olona tsy mpino. Ohatra anankiray izay akantsika atao hoe lesona dia hita ao amin'ny andininy 420 ka hatramin'ny andininy 420. Amin'ny Matthieu zany 7:10 ny andininy 420 ka hatramin'ny andininy 420 dia mitantarany amin'ny harenana fienina
ary dia ny fanjakalandra tokoa tsy tahaka ny harena fenina tany Tsaha. Dia ao anatin'izany dia manondro mazava zavatra roa io fanoharana io. Voalohany dia ny fanjakana dia harena sarobidy tokony ho katsahantsika mihoatra no zavatra rehetra. Ary ny faharoa dia ny fanjakana dia tokony ho rombahina amin'ny famoizana izay rehetra mety hanakana antsika tsy hoisan'ny izany fanjakan'Andriamanitra izany. Satria teto dia mivarotra ny fananana rehetra ilay olona izay nahita an'ilay harenana fenina ao an-tsaha. Namidiny daholo ny zavatra rehetra, ny fananana rehetra mba ahazoany mividy an'ilay saha. Ka izao ny varotra ny fananana rehetra dia midika hoe ny fotsika manontolo mihitsy no tsy maintsy afindra hiala amin'ny zava-mahaliana ety an-tany mba hiantefa amin'ilay anankiray ambony indrindra dia Jesosy Kristy. Aoka ary ny fotsika hiantefa amin'ny Jesosy Kristy fendry tanteraka, io no fototra ary io no zava-dehibe indrindra. Rehefa miantefa ny fotsika amin'ilay Jesosy Kristy dia izay no lalana mankany amin'ny fahasambarana. Manamafy izany izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Romanina toko fa 12 ny andininy voalohany. Romanina toko fa 12 ny andininy voalohany izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Manambara izany fa ny fanoloran'ny teny an'Andriamanitra dia tahaka ny fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Izay no tadiavin'ny Tompo amintsika ary manamarina tokoa izany fa mitaky fahazotoana handokatra ny tenantsika ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Izao tenan'Andriamanitra izao. Izay no ahafahantsika manome voninahitra sy midera an'Andriamanitra anatin'izany. Andriamanitra mantsy manome ny indra fo ny lalina ho antsika ao amin'i Jesosy. Ka ny fomba hananantsika ilay fiainana mandrakizay izany tadiavin'ny Tompo. Ny fiainana ao anatin'ny fivavahana tanteraka feno fahamasinana sy fanoloran'ny teny an'Andriamanitra no fiainana tena tadiavin'ny Tompo. Mitaky antsika mba ho tafasaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izany. Hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fitiavana masina sy ny fifantohana tanteraka. Dia izao na ny tenantsika dia tokony hatokantsika an'Andriamanitra mba ho fiainam-pivavahana sy ho fiainam-panompoana. Dia tsy maintsy tsika izany manolotra ny tenantsika ho faty amin'ny ota sy fitaovana amin'ny fahamarinana ary koa ho tempon'ny fanahy masina ety an-tany. Izay no tokony ahatsiarovantsika mandrakariva izany hafatr'Andriamanitra izany sy hitoerantsika ao anatin'ilay fikatsahana, ny fivarotana, ny fananana rehetra, ny fandaozana tanteraka n'izao tontolo izao. Tetoetra ao anatin'ilay fanjakana ve isika? Tetoetra ho zandrin'i Jesosy ve isika? Aoka isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra iray. Fa izay ihany no lalana tokana ahafahantsika mitoetra. Maha fianakavian'ny Tompo, maha ankonan'Andriamanitra antsika ety an-tany. Alao ery ariavana ka ao anatin'izao lalan-tsarotra dia avintsika ety an-tany izao misy ny fanjakan'Andriamanitra izay efa honenantsika. Efa anantsika ny fanjakan'ny lanitra ary tanteraka feno izany rehefa miseho ny amin'ny rao lanitra ny Tompo na tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay isika. Aoka isika hitoetra tsara, hanompo an'Andriamanitra ary ihany koa hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona fa sady masina izany no sitrak'Andriamanitra. Reza manontany aza mierikerika foana na matahotra fa Jesosy ao amintsika. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Vavaka isika. Jesosy malalo. Misaotra sy mankasitraka anao satria
lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Nasehonao miariary fa tsy ireo raitapo aminao tetỳ an-tany ara-nofo na ny reny izay niteraka anao ihany no tena fianakavianao, ankonanao, fa izahay rehetra izay mikatsaka marina tokoa ny anao ny sitraponao. Mampianaritra izay Jesosy hanatanteraka ny sitraka ao amin'ny androm-piainana rehetra. Ampianaritra izay hankatoan'Andriamanitra ray, ny didim-pitiavany ary ny antsony ahatonga ny toetra amin'ny fahamasinana tanteraka. Ampitoero anatin'ny fitiavanao zahay Jesosy ary ampianaro handa ny fanindratso amin'izao tontolo izao fa hanatanteraka zato isan-jato kosa ny sitrak'Andriamanitra ray. Amin'ny manofo saranay dia tsy vitanay izany koa mangataka ny herin'ny fahinao masina Jesosy mba hirotsaka aminay isan'andro, azonay manana faniriana ny hanatanteraka ny sitrakao. Hery azonao manoanao ary ny koa fifaliana sy fitiavana azonay mifikitra aminao isan'andro. Saotra sy mankasitraka an'io izany Tompo Jesosy ary dia aoka ny fitiavanao nijaka aty aminay isan'andro dia ny fitiavanao Andriamanitra ray. Aoka ny fahasoavanao Jesosy Kristy hiasa mahery ety anatinay, eny tokoa ho aminay izany fahasoavanao izany ary dia ny herin'ny fahinao masina ny toetra sy asa eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Koa mitahanay tokoa ny Tompo ianao dia miaro anay, mampamirapiratra ny tavanao Tompo ianao Jesosy eo, dia mamindra fo aminay ary dia manandratra ny tavanay tokoa ianao, mamena fiadanana any eo ampitso ary ho mandrakizay mandrakizay. Alleluia. Amen.